ampy 3 indray ireo olona vaovao voatily mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara araka ny tatra nataon'ny profesora Anta Marie Daniel Vololtine androany talata. Ny roa tamin'izy ireo dia avy any Paris. Any aloatra Mangoro no ahitana tranga be indrindra izay miisa 4. Miisa 990 sy iray alina araka izany ireo olona efa nitondra sy vao nitondra ny tsimikaretina coronavirus raha tambatra. Ankoatra izay, dia nisy olona iray indray lavy ny valanaretina COVID-19 avy any amin'ny faritra Sava araka ny tatra ny CCO hatrany. Miisa 430 araka izany ireo olona namoy ainy no ity aretina ity hatramin'ny atomboany teto Madagasikara. Ny ampy 740 ireo olona sitrana ka tsy manaraka fitsaboana intsony ary miisa 9 kosa ireo olona izay misedra fahasarotana ka manaraka fitsaboana eo amin'ny hopitaly. 10 no isan'ireo ankizy voalaza fa niara-ny herisetra ara-nofo tany amin'ny faritra Anosy hatramin'ny andohany ny taona 2024 ka naharaisy ny tambazotra fiarovany ankizy fitarainana. Ny 13 tamin'izy ireo no raisina an-tanana eo amin'ny ivitoerana vonjy eo amin'ny hopitalin'ny Tolianiaro amin'izao fotoana izao raha ny vaovao nampitain'ny UNICEF. Tamin'ny volana febroary 2023 no efa nanomboka ny asa ny ivitoerana vonjy any Toliary raha omaly alatsinainy no nanokanana azy tamin'ny fomba ofisialy, fitokanana izay natrehan'ny filohan'ny Repoblika. Ahafahana mandray an-tanana maro kokoa sy tsy andoavam-bola ireo ankizy tsy ampy taona hiara-ny herisetra ara-nofo ny ivitoerana vonjy. Ao amin'ny toerana io no ahafahana mandray an-tanana ny fitsaboana azy ara-batana fa eo ihany koa ny fandraisan-tanana azy ara-tsaina ary ahafahana manaraka ny raharaha ara-pitsarana. Ny ivitoerana vonjy any Tolianiaro no ivitoerana vonjy fahaenina misy eto Madagasikara, taorian'ny fametrahana ny ivitoerana teto Antananarivo, tany Toamasina, tany Mahajanga sy Nosbe ary tany Toliara. Araky ny vinavina ny mpamantatra toetrandro dia rivo-doza 3 hatramin'ny 5 eo no everina fa iodiody aty amin'ny faridranomasina iandreketan'ny mpamantatra ny toetrandro eto Madagasikara ho an'ny taona 2024 raika amin'ny 2024. Ny roa amin'ireo no ahina hikasika ny morontsiraka. Ny iray amin'ireo kosa dia mety ho mahery vaika. Vinavina ihany anefa izany hoy ireo tompon'andraikitra ao anivon'ny famantarana ny toetrandro ary mbola mety hiova miandalana izany araky ny roson'ny fotoana sy ny tena ho fitrangan'ny toetrandro.